Zava-manitra Giv manolotra anao ny vaovao. Giv, mandy ianao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Pardam, un savoir-faire pour agrémenter vos cocktails. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Couche molle fixe, manolotra anao ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra, manolotra anao. Ny vaovao. Narirarira nandritra ny ora roa mahery ny mpanao gazety tamin'ity androany ity mialohan'ny tondran'ny ministeran'ny fitsarana azy ireo ho an'ny Manjakandriana. Ny tompona ndraikitry ny seraseran'ny ministeran'ny fitsarana tsy nahenona vaovao ary nanilika any amin'ny sekretariat général izay tsy nafantatra ity fidinana ifotony ity koa. Telo taona mahery aty aoriana mbola tsy tafatsangana ny haute cour de justice fitsarana izay afaka mitsara ny mpitondra manoloana ny fandikan-dalàna. Tokony nampiasa ny faditserana na aorianan'ny 4 jona raha tsy voavaha ny olana. Tsy mbola nisy ny marimaritra iraisana eo amin'ireo mpiasan'ny faditserana sy ny fanjakana na misy aza ny fifampiresahana. Nahitana fahombiazana ny fampiarana ny tedi-bola ifandrombonana atao eny anivon'ny commune afahana manao asa fampandrosoana. 20 ny commune mampianatra io fomba fiasa io. Maresaka iresa-pirenena naboaka ny vondrona islamika omaly ny moské lehibe iray tany Irak. Ireo jihadista ny tomponantoka tamin'izany hoy ny gouvernemanta irakiana. Nandidinireo arahanao afaka fotoana vohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao ny Kolo TV hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao nandrirarira nandritry ny ora roa mahery ny mpanao gazety tamin'ity androan'ity mialohan'ny tondran'ny ministeran'ny fitsarana azy ireo ho an'ny Manjakandriana. Ny tompona ndraikitry ny seraseran'ny ministeran'ny fitsarana tsy hahenona vaovao ary nanilika any amin'ny sekretariat général. Fanadiny Fezour Rafaly. Hitanao misy déplacement man'ny karakaran'ny ministeran'ny fitsarana makasika ny ahoana Manjakandriana momba n'le affaire Claudine. Raha afaka nareo dia tena hiaraka amin'ny ministère vérifier anazy ana fonja Manjakandriana raha tsotra valo. Ok. Tengana eo amin'ny sopra ito Antanimoro. Toy izay ny fiantsonana ny mpanao gazety ny Kolo TV omaly nampahafantarana ny fidinana ifotony any Manjakandriana hiaraka amin'ny ministeran'ny fitsarana namarina fa ao amin'ny fonjan'ny Manjakandriana i Claudine Razaimamonjy. Io maraina io nefa tamin'ny 7 sy 7 rehefa niandry teo amin'ny toerana voatondro ho iangana nalefa tany amin'ny ministeran'ny fitsarana teny Faravohitra indray ny mpanao gazety. Tsy nisy ny fanazavana nandeha naresaka fa foana ny tonga teny Faravohitra narirarira ny mpanao gazety. Tsy nisy ny fanazavana avy amin'ny tompona ndraikitra izay nanilika ndraikitra any amin'ny sekretariat général izay nilaza ihany koa ho tsy mahalala ninina mikasika izany fidinana ifotony izany. Misy hoe disaka atao any Manjakandriana ho an'ny mpanao gazety nefa ohatry ny mihevitra ilay izy inona ny tena olana. Tsy tia resaka androany ty ve resahana fa resaka Manjakandriana. Izay fena manatona anao amin'ilay izay resaka izay dia inona ny problème tokoa ny hoe tsy ahafahan'ny mpanao gazety mandeha makany indray amin'izao nefa ny ministeran'ny fitsarana no mitondra anay tamin'ny valo maraina ny fotoana nefa. Tsy dia au courant zay aloha zay.
fa raha resaka manjakandriana nge efa entsika angamba le fanazavana nataon'ny chef d'établissement tany tamin'ny ainao manjery malina na ainao amin'izay dia tsy zany resanao zany tsy dia mbola fantatra loatra kanefa zao fanatsonanay hoe ministera misy no mikarakara'ny dianay eny ka mety le responsable ty aminay ngam zany fa za tsy au courant zay rehefa samy miparitaka ny mpanao gazety nantsoina fotoana vitsy taoriny io raikitra indray ny fiantsoana Antarby fa misy ihany ilay fandianana any Manjakandriana tamin'ny 12 ora sasany tsy nandeha intsony ny ampahanibetsaka tamin'ireo mpanao gazety voantso nisy ny nandeha fampakasary fanontaniana mipetraka manoloana ity trangan-javatra androany ity ny hoe misy ve ny fanavahana ireo ainao manjery tiana andeha ifotony anamarina ity vaovao ity sa inona ny namboamboarina sy ny lana fiomanana mialohan'ny atongavan'ny mpanao gazety andefa ny vaovao amin'ny vahoaka telo taona mahery atoriana mbola tsy tafantsangana ny haute cour de justice fitsarana izay any afaka mitsara ny mpitondra manoloana ny tsy fanarahan-dalàna fanadeny Andry Rarso na ny mpianatra eny amin'ny karabola aza dia malala fandikan'izany tany-tan-dalàna zany dia ambany lalàna daholo ny olo-pirenena Tsakanavaka manomboka mpitondra ka ny filoha-pirenena voafidy ny tokony mamehoatra tsara indrindra ambarana lalam-panorenana mazava tsara ao amin'ny 1970 fa ho fanajanana lalam-panorenana ny filohan'ny repoblika dia miantso ireo ambaratonga-pahefana mahefa mba hanolotra ireo mpikambana amin'ny fitsarana avo ahafahana manangana io ravitra eo izany dia tanterahana ao anatin'ny 12 volana manaraka amin'ny fotoana nandraisan'ny fahefana ka raha voatapitra ifepitaona io dia tsangana avy hatrany ny fitsarana avo telo taona mahery aty aoriana mbola tsy tavatsangana ihany ny fitsarana avo izay hany afaka mitsara mpitondra manoloana ny fandikan-dalàna tsy fampim-pikambana andrafitra ny fitsarana avo no alaolana ambaran'ny filoham-pirenena mbola tsy mahatafatsangana azy raha ny marina ny sinoany sisa andrasana amin'ny famenoana ny mpikambana ao nahoana ihany koa anefa no afaka natsangana sy ny asa ny fitsarana avo mombana lampanorenana na dia mbola tsy voatendry azy na teny-meran-doolona tao aminy mbola manohy ny asanatra ihany koa ny fitsarana avo mombana lampanorenana na dia tsy ampiray azy mpikambana ao aminy amin'izao fotoana vokatry ny fahafatesany ray amin'ireo mpikambana ny faraparan'ny volana martsa lasa teo mpikambana izay ny filoham-pirenena nanendry azy efa nandefa taratasy laharana fa 7 tsipika 17 tsipika P tsipika ACC tsipika COU nampatsiain'ny filoham-pirenena ny fitsarana avo ny lalam-panorenana ny anendrem-pikambana iray vaovao no 5 volana aprily 2022 lasa teo hatramin'izao anefa mbola tsy nanao izany ny filohan'ny repoblika izany io lazana fa misy mihevitra ny tena no ambony lalàna ve eto Madagasikara raha tsy aivona efa tao anatin'ny lalam-panorenan'ny repoblika efa telo tamin'ny taona 2017 ihany koa izy io izany hoe 20 taona lasa izay ny 19 nisy azy tsy tamin'ny finiavany fitondrana metraka ny tany-tan-dalàna raha fiasan'ny rafim-panjakana rehetra eto amin'ny firenena no jerena ny fitsarana avo momba lalam-panorenana izay mpiaro lalam-panorenana ohatra ny tsipaka amin'ny fangatahana fampiatoana amin'ny filoham-pirenena no mifanitsakitsahana matetika ny lalam-panorenana nataon'ireo solombavam-boaka misy 15 tamin'ny 17 Mey taona 2022 vokatry ny erim-pon'ny fokon'olona mahadidio na fitanan'ny lampantanana vaovao lehibe ao amin'ny komuna Imerintsiatosika misy anefa no mitady irehare hoe nanao ity lampantanana vaovao manara-penitra ity fanadiny Andry Rarson hatrany ireo fokon'olona monina amin'ny fokontanena amin'ny 30 amin'ny komuna Imerintsiatosika distrika Anarivomamo no niantoka ny lany rehetra tamin'ny asa fanamboarana ity lampantanana vaovao ity nisy ihany koa ny fanomezan-tanana tamin'ny mpandraraha vitsivitsy tao an-toerana ny varavarana ihany no nantoan'ny CCPREAS na ny cellule de coordination des projets de relance économique et d'action sociale eo anivon'ny ministère vola sy ny teti-bola raha ny loharam-baovao azy teny an-toerana ny safidin'ity resaka tamin'ny mpanao gazety ny ben'ny tanàna Imerintsiatosika tamin'ity tolakandro ity no ny fahasairana ny karakara fitokana ny lampantanana vaovao ity araka ny filazana manoloan'izany manamafy ihany ireo mponina tafaresaka tamin'ny mpanao gazety fa herim-pony ary mahafaly azy ireo nahavitany ity lampantanana manara-penitra ity faly izay fa nahazo an'le vita le lampantanana vaovao niezaka mifokon'olona ny mpiasa samy nanome fanampiana daholo zany ny hervelona rehetrarehetra ny fitambaran'izay no nahavitanany fihetseponay aloha zao dia zavatra mahafinaritra hoe misy vaovao maro eto amin'ny tanàna satria zao hita hoe tranainy be zany eto dia manazo vaovao amin'le hoe tanora mijoro zany
dia nahazo vaovao zany zay am'izao ary faly dia faly mihitsy mifonay am'izao amin'ny tanora mijoro zany am'izao zava-bity zao. Raha amin'ny vaovao varay tena toerana ihany dia misy hitady rehery vinahitana sy angadina nanana ny zava-bitany herim-pibokon'olona madidio ka no be midina ny meritsy atotsika rapitso mandritra ny fitokana ny tilapan'ny tanàna izay herim-pibokon'olona ity navitana azy. Manamafy ihany koa ny mponina fa nandray anjara mivantana tamin'ny fahavitan'ny asa toy izao ny rehetra ny fanometana niaraka tamin'ny ben'ny tanànany. Fokotany enina amby telopolo zany eto amin'ny commune Amezatotsy ary nandray anjara daholo ny vahoaka rehetrarehetra zany ary nanao any daholo ny asa popon'olona rehetra ary tsy ihany ny vita fa mbola misy lalana mesirana amin'iny mbola karakarain'ny gamera ny tatezana sekoly be dia be zany nefa zava-bity eto. Ny tsy fahaizan'ny mpitondra mitantana avy ny tsy avy tamin'ny fotodrafitrasa goavana toy izao emeritsy atotsika izao ka mahatonga azy ireo hitady rehere amin'ny herim-pibokon'olona madidio ka no be fiavy hitokana izay tsy nataony ho ihany ireo mponina tany emeritsy atotsika. Lafim-baovao hafa kosa indray dia hatramin'ny hariva teo ny toy ny fakana ambavany toy ny indahatsoratra sy ny talehan'ny famoahana ny gazety Free News teny amin'ny brigady misahana ny Eloka Bevava eny Anosy. Tsy manara-dalàna ny fakana ambavany ho kosa ny mpisolo vava fanadidina. Tsy manara-dalàna ny fakana ambavany atao amin'ny tompona andraikitry ny gazety Free News eny amin'ny brigady misahana ny Eloka Bevava hoy ny mpisolo vava miaro azy ireo. Délit de presse fa tsy Eloka Bevava ity niseho ity ka tsy tokony ny brigady criminelle no andray an-tanana ny raharaha. Ny lahatsoratra navoaka ny gazety Free News nivoaka ny roapolo Mey teo momba ny trano mijoalajoala izay lazaina fa ny Honoré Rakotomanana no niatombohan'ny raharaha Ratsehivina. Avec ces textes zay hoe civilement responsable ny tompona hainao manjery dikan'izay tsy raha ny procédure mahazatra aty amin'ny polisy raha ohatra moa amin'ireny accident na tomobile ireny dia ny civilement responsable efa any amin'ny fitsarana vao ampanatsona fa tsy hoe aty amin'ny anivon'ny enquête préliminaire zany hoe aty amin'ny polisy zany dia efa ampanatsona dia mahagaga ihany zay zavatra izay. Ny fomba nady fotsiny no efa misy irrégularité be dia be ny fanaovana azy hatreto na dia hoe délit le izy délit zany raha tsy ho tokony ho an'ny brigade criminelle mihitsy aloha hatreto no manao fanadihadiana momba n'izany fa ny raha ny mahazatra dia ny sûreté urbaine de Tana no compétent foana hatramin'izay na ny ao amin'ny faritany. Ny syndicat ny loholona no nanao ny fitoriana izay voalaza fa noho ny fanalambaraka efa nisy fanelanelanana nataon'ny olafitry ny mpanao gazety manoloana ity raharaha ity taoriny ny droit de réponse nentiny ilay voatonona anarana. Fa efa nisy ny fanelanelanana nataon'ny olafitry ny mpanao gazety araka ny fangatahany n'olona voakasika zany. Dia efa najaina ihany koa ny zavatra nangatahany tao anatin'izay fanelanelanana izay anatin'ny hoe fanaovana droit de réponse sy ny excuse publique. Raha fantatra nefa dia toa hoe tsy nahafapo an'zareo le zavatra izay efa natao ary ny ordre de journaliste zany mipetraka ao anaty logikana médiation zany hoe mitanjona dia tsy tonga amina fitoriana na fifampitoriana ohatran'izao zany raha mbola azo atao efa najana ny zavatra notakiana fa dia mbola mandeha aloha zany zao ny raharaha anaty. Isan'ny voantso eny ihany koa ny filoha generalin'ny orinasa mamokatra ny gazety Free News raha mpitso raha ny fanampim-baovao voaray. Hatreto anefa tsy mbola navoaray taratasy fiantsona ny tena ny raha ny fampitam-baovao farany andrasana ny toy ny raharaha. Nahitana fahombiazana kosa ny fampiarana ny teti-bola ifandrombonana atao eny anivon'ny commune ahafahana manao asa fampandrosoana. Raika amby roapolo amby zato ny commune mampiatra io fomba fiasa io ary miparitaka amin'ny commune maro. Fanadiny Lili Rabiata. Mampitombo ny faharisian'ny olom-pirenena mandray anjara amin'ny fampandrosoana fotony ny fomba fiasa manao ny teti-bola ifandrombonana. Fomba fiasa natao eny anivon'ny commune ny fomba fiasa io akana ny hevitry ny olom-pirenena miaingana anivon'ny fokotany anapahana hevitra amin'izay tetikasa ampiasana ny teti-bola eo am-pelantanana. Ny commune Anosy Zato Andrefana ohatra isan'ireo mampiatra io fomba fiasa io. Teo amin'ny fanorenana lycée ohatra. Teo amin'ny fanorenana lycée nahazo subvention zay avy amin'ny FDL 9 millions d'ariary. Dia rehefa nolazaina tamin'ny vahoaka zany le subvention 9 millions d'ariary tamin'ny FDL dia ny vory ny teny anivon'ny quartier teny anivon'ny fokotany quartier moa filazana azy fa io quartier io zany ataonay hoe mirafitra ao anatin'ny fokotany
dia rehefa nentina sosokevitra tao anatin'ny fokotany 7 dia lycée no lany dia nisy ny fandraisana anjara vahoaka. Io fandraisana anjara vahoaka io tsy ny be ny tanàna na ny mpanolotsaina no nanapaka hoe izao ny fandraisana anjara vahoaka, fa ny teny anivon'ny fokotany ihany no nanapa-kevitra. Ka raha ohatra ny anety eto amin'ny commune Anosy Zato Andrefana zao fandraisana anjara isa-tokantrano hoe Vatomalaho 2 farafahakeliny no andraisan'ny vahoaka anjara, fa ny mihoatra an'izay tsy ferany. Dia nanomboka teo izany ny fandraisana anjara amin'ny vahoaka. Tanteraka soamantsara ny lycée. Nanomboka ny fotoana ny tetezamita ny roborobo ny fomba fiasa io ary efa nahazoany ny ministera ny sahana ny fitsinjaram-pahefana tamin'ny fotoana io fankasitrahana avy amin'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny demokrasia partisipative. Teti-bola ny anivon'ny commune azo avy amin'ny fidiram-bola toy ny etra, ampiana ny teti-bola omen'ny mpamatsy vola miara-miasa amin'ny commune, ampiana ny teti-bola avy amin'ny fanjakana Foibe, miaraka amin'ny fanampiana omen'ny olom-pirenena sy ny mponina no amolavolany io teti-bola ifandrimbonana io. Tsy miandry ny fanjakana Foibe intsony araka izany ny commune sy ny olom-pirenena amin'ny fampandrosoana. Dikan'izay zany dia misy fomba fiasana omby ihany eny anivon'ny commune na eo ara fahasahiranana maro samihafa ohatra ny hoe tsy fahampian'ny vola, fahasarotan'ny fanangonana ny etra, tsy fahampian'ny fahaizan'ny olom-pirenena manome ny heviny ao anatin'ny fampandrosoana eny fotony. Ty fomba fiasa ity zany dia natao andamina an'izay rehetra izay. Mandray anjara ny olom-pirenena ao anatin'ny fandrafetana ny teti-bolan'ny commune, dia rehefa tafiditra ny anatin'ny teti-bolan'ny commune ny tetikasa ny faritany, dia miara manatanteraka amin'ny tompona andraikitra anivon'ny commune indray izy ny tetikasa iny, dia miteraka fientanana eny anivon'ny fokotany zay dia misy fandraisana anjara amin'zareo zany. Miteraka ihany koa zay fahatsaran'ny fidiran'ny etra eny anivon'ny commune, miteraka ihany koa fivelarana fiaraha-miombonantoka eo amin'ny commune sy ny sampandraram-panjakana isa-tsokajiny, na koa zany ireo le mpiara-miombonantoka partenaire technique et financier, dia izay fiaraha-mientana izay miteraka an'le fanatanterahana an'le tetikasa isan-karazany vitan'ny commune na dia tena ao anaty fahasahiranana ary izy. Commune raiky amby 20 no efa nampiatra io fomba fiasa io ary anaovana tombana amin'izay tombony azo tamin'ny fampiarana azy. Ahafahan'ny commune manao asa fampandrosoana tsy ankinana na iandrasana ny fanjakana Foibe io fomba fiasa io ary hanomezana sehatra ihany koa ny olom-pirenena hanapa-kevitra amin'ny asa fampandrosoana ilainy. Fampitomboana ny fidiran-ketra, fisian'ny mangarara amin'ny fitantanana ny teti-bolan'ny commune ary fampandraisana anjara ny rehetra no tanjona. Isan'ny dinihana ihany koa mandritry ny atrikasa hitondrana ny famitinana, ny vokatry ny teti-bola ifandrimbonana, ny fepetra takiana, azona ny subvention exceptionnelle na famatsim-bola manokana avy amin'ny ministera ny atitany izay nahabe ady-hevitra teto amin'ny firenena. Tamin'ity androany ity, tsy nitondra fanazavana mikasika izay ny solon-tenan'ny ministera nanatrika ny atrikasa. Ampiasaina andoavana ny volan'ny fournisseur amin'ny sehatry ny herinaratra sy ny trosana lain'ny fanjakana ny volany indramina tamin'ny banky allemande raha ny fanazavana nentin'ny sekretera jeneraly ministeran'ny teti-bola tamin'ny gazety Antsoratra. Tsy mbola nivoaka io teti-bola ny indramina io atreto. Fanadiny Lilira Beatatra. Tamin'ny alalan'ny gazety Antsoratra no nitondran'ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny teti-bola fanazavana ny ampiasaina ilay volany indramina tamin'ny banky tsy miankina ny Allemagne Deutsche Bank. Andoavana trosa sy omenany mpamatsy vola amin'ny sehatry ny herinaratra io teti-bola ny indramina io, fa tsy andoavana ny karama mampiasa mpanjakana araka ny feo mandeha ankehitriny. Tamin'ny taona 2024 no nanaovana ny fangatahana, amenona ny vola bangy eo amin'ny kitapom-bola mpanjakana no anton'ny findramana, izay mitetina $520,000. Ny fandoavana ny trosan'ny Air Madagascar sy famenona ny teti-bola ny orinasa Jirama no antony fahabangana goavana amin'ny vola mpanjakana raha ny fanazavana hatrany. Ireo olana ireo nefa noho tsy fahaiza mitantana sy ny gabraraka nataony tamin'ny fitantanana ireo orinasa mpanjakana sy ny vola mpanjakana hatramin'izay. Mindram-bola indray mpanjakana ankehitriny, saingy tsy misy fepetra raisina amin'ny tompon'antoka tamin'ireo gabraraka ireo. Azo lazaina ve araka izany fa olanina amin'ny gabraraka indray ny vola indramina amin'ny banky vahiny tahaka izao? Atreto aloha tsy misy manazava marina ny voarakitra amin'ny fifanarahana natao amin'ny findramam-bola tahaka izao. Raha ny zava-misy ihany koa, misy hatrany ny findramam-bola, saingy misy hatrany ny fanodikodinam-bola mpanjakana. Fanontaniana mipetraka ny hoe hatraiza ny fanaraha-maso ataon'ny mpampindram-bola amin'ny vola omeny ny firenena iray.
isan'ny fepetra mahasarotiny mpamatsy vola vahiny ny mangarahara amin'ny fitantanam-bolam-panjakana izay tsy mbola hita taratra eto amintsika atreto. Anisan'ny mampitotongana ny firenenany tsy fisian'ny fiaraha-mitantana sy ny tsy fipetrahan'ny fanoherana araky ny tokony ho izy raha nambaran'ny force de changement tamin'ny ity androany ity fanadiny mianta Landrianaivo. Mitombo hatrany ny vondrona mitsikera ny fitantanany mpitondra ankehitriny. Efitra tokana no ampiarina eto Madagasikara tsy misy ny fiaraha-mitantana. Vokany mitongana ny firenena manjaka ny kolokolo sy ny gaboraraka, maro ny tanora tsy anasa, eo ny fahantrana, ny tsy fandriam-pahalemana sy ny maro hafa. Io rafitinina ny fanambarana nataon'ny tanora mivondrona anatin'ny force de changement androany. Fanimbanany malagasy sy ny tanora malagasy rehetra no misy ankehitriny ho izy ireo. Fandrafetana ny politika iarahana mitantana no vahaolana raha ny fanazavana. Dia nanapa-kevitra ny vondrona ny tanora rehetra malagasy fikambanana antoko politika manoloana ny fanimbanany tanora malagasy maro tsy akanavaka sy ny vahoaka malagasy. Ka noho izany dia manentana sy manainga ny tanora rehetra tsy akanavaka sy ny vahoaka malagasy tsy akanavaka izahay rehetra mitaka ny fanovana. Ho avy raha ampitso 27 volana Jiona 2017 amin'ny 7 maraina ao amin'ilay hôtel Andavamamba mba ho fanomezana sehatra ny tanora sy ny vahoaka malagasy amin'ny fandraisana andraikitra misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Iaraka andrafitra isika ny politika tokony iaraka hitondrana ny tany sy ny firenena malagasy. Ilaina araka izany ny fanovana ny fitantanana. Mandray anjara lehibe anatin'izany ny tanora, miankina amin'ny fitsanganan'ny fanoherana amin'ny ara-dalàna ankilany no isiany fanjakana tsara tantana. Dia manentana sy ametraka foana hoe raha misy politika tsy mety dia tokony apetraka ny bazin'ny fanoherana izany hoe fiaraha-mitantana eto Madagasikara. Izay no nananganana ny force de changement mba tsy hisy intsony ny fitondrana amin'ny tanila ataon'ny mpitondra malagasy eto amin'ny tany sy firenena satria antoko politika iray amin'izao fotoana no manjaka eto Madagasikara ary antoko politika iray no mitondra ny fitondram-panjakana rehetrarehetra misy eto amin'ny tany sy firenena. Ka noho izany dia nanapa-kevitra fa ny antoko politika sy ny fikambanana ambony tsy sanatria fikambanana kisarisary na fikambanana na antoko politika sary fa afaka mampandroso an'ity firenena malagasy ity. Raha tsy ahivina, ireo fikambanana sy antoko politika samihafa izay mahatsapa fa tokony hisy ny fanovana eto amin'ny tany sy ny firenena no mivondrona anatin'ny force de changement. Tsisy kosa ho izy ireo ny fidinana an-dalambe sy ny fanonganam-panjakana. Alohan'ny anarantsika ny toy ny vaovao ireto misy dokavarotra. Parabole andray zao ny tena mila engagement ve mila décodeur 0 ariary sura fa zay vao teny voaka ny sary sura oya oe sura idirana idira sura sura Parabole Madagascar tsy misy engagement sady maimay pona ny installation. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. Mandy ianao vitamine singa soja naturel centra malefaka manome hery sy manatsara ny hoditra manalefaka hatrany sy mamelombelona ho an'ny fotoana mamindrindra iainako ampiasaiko Give mandy ianao. Ao amin'ny Blue Line TV dia mambidy manokana 7,100 be zao azonao ny chaîne rehetra mandritry ny ray volana 45 000 ariary ny chaîne rehetrarehetra fa lasa 30 000 ariary raha maka telo volana mihoatra. Blue Line TV io ny tolotra mora indrindra tsy voatery mividy lafo tsy misy engagement ary tolotra azonao jifainy eny amin'ny mpanjijara Blue Line rehetra eny amin'ny tsena Supermarché ary eny amin'ny shop Liantso. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Spaghetti tena matsiro Spaghetti français mura vidy tsara qualité Spaghetti français tsy mirekidrekitra mora andrahoina mitombo
Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. À l'occasion de la fête nationale malagasy, profitez de la grande promotion chez Batimax tout le mois de juin en sanitaire, carrelage, luminaire, peinture, quincaillerie et divers articles allant jusqu'à 50% de remise à la caisse. Alors ne ratez pas cette occasion, ouvert du lundi au vendredi de 8h à midi et 14h à 17h15 et le samedi jusqu'à midi. Batimax, la qualité au meilleur prix. Akory ye! Finaritra Ragnandria. Manahoany? Manakory nareo? Akory ale? Salama aby. Mbola tsara. Za malagasy. 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 Sirop de canne à sucre fabriqué par Zam. Un savoir-faire pour agrémenter vos cocktails. Play, watch, dream. Les vrais cadeaux sont en Telma Shop. Telma, numéro 1 des vrais cadeaux. Tsara kosa izy zany. Ino ny loko io azafady? Primokat io ramsar. Aiza no aza ahitana an'io? Ahitana azy daholo ny quincaillerie rehetra izay mahazatra anao. Sura miny, amin'ilay lavako azy. Merci e. Ono misy an'le primokat ato aminareo? Ie, misy ka. Amin'ilay inona ny tendra amisi? Za manko mila mandoko vavahady ary mila maromaro mihitsy. Misy sady misy amin'ilay eto amin'ny vitsara io. Sady mora le izy. Miss peinture à locaux les Primokat, hein? Exigez la gamme de peinture Primokat chez votre revendeur habituel. Primokat, une valeur sûre pour toutes les surfaces. Miverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika ny tsy fidoviana fierena ara-politika no tsy hanomezan'ny mpitondra alalana ny mpanao fihetsiketsehana anio hevitra eo amin'ny kianjan'ny demokrasia na ny araben'ny fahaleovantena sy ny manodidina na misy aza ny fanomezan'ny komuna ny toerana raha ny fanadidina natao. Fezora Faly. Miteraka resabe eo anivon'ny fiarahamonina sy ho an'ny mpampiasa lalana ny fahatapahan'ny lalana sy ny fiampiny ny fitohanan'ny fifamoivoizana amin'ny andro fety tahaka izao. Indrindra eo Analakely sy ny manodidina, toy ny zavanitranga tamin'ny karnaval ny herinandro lasa teo, sy manoloana ny tsy fanomezana lalana ampiasaina izany amin'ny fanehoan-kevitra samihafa. Teo ihany koa ny fandarana ny fanehoan-kevitra sy fihetsiketsehana samihafa, navoaka ny fitondrana. Miankina amin'ny fironan-kevitra ara-politika ny eo anivon'ny fitondrana sy ny fitantanana ny tanàna Antananarivo, ny fahazon-dalana amin'ny fampiasana ny araben'ny fahaleovantena sy ny manodidina n'Analakely, raha ny fanazavany ny mpiasa-panjakana. Miasa amin'ny sehatra mifandray amin'ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana, nanaovana fanadihadiana, saingy ny safidy ny tsy ho alaina sary. Sarotra ho an'ny fitondrana ankehitriny raha ny fanazavany, ny hanome malalaka ny toerana ho an'ny fanehoan-kevitra ireo mpanohitra te hanao fihetsiketsehana. Tranga izay ahitana taratra ny tsy fisian'ny demokrasia, na izany aza no dradradraray mpitondra eto amin'ny firenena. Ireo hetsika mampidi-bola kosa etsy ankilany no tsy sakanan'izy ireo. Na manome ny toerana kosa aza ny komuna Antananarivo renivohitra amin'ny mahatompona andraikitra voalohan'ny tanàna azy, efa misy ihany koa ny fifanarahana eo amin'ny fanjakana Foibe sy ny komuna manoloana ity fampiasana ny arabe ny fahaleovantena sy ny manodidina ity. Iny angamba nefa ny rahantsika nafantatra ny mahakasika an'izay hoe
tsy azo anaovana fihetsiketsehana satria hitanareo zao fa na ny commune Antananarivo renivohitra ary misy fikasana saika hoe anao arendrina hidina avy any Ambohijatovo hidina aty amin'ny Labatanana dia nifoanana zany satria ny antony dia tsotra sy mazava be. Natao ny fetim-pirenena zany ny amin'io zany mba hitandrovana filaminana dia tsy nasiana mihitsy ny efa iarahantsika na eny moa ny vaovao izay navoaka ny tany amin'ny tompona andraikitra any amin'ny zareo mpitantana any amin'ny foibe any amin'ny fanjakana any zany fa tsy asiana ny etsiketsika manokana ary voararany ny fanaovana fihetsiketsehana. Raha ny fanazavana teo anivon'ny commune Natrany manoloana ny filazana ny fahatapahan-dalana miteraka fahasorenan'ny mponina tsy ho tapaka araka ny feo miely ny lalana eo Analakely Rampitso. Ny 24 ny volana Jiona no tapaka ao anatin'ny fotoana voafetra ny lalana noho ny azakazaka karakaray ny komity misahana ny fankalazana ny fahaleovantena. Ho tapaka ihany koa ny lalana manodidina ny Mahamasina amin'ny fotoana io noho ny famerenana matso manoloana ny kianjaben'ny Mahamasina. Tsy misy ny maromaro siraisana eo amin'ny piasan'ny faditserana sy ny fanjakana na dia misy aza ny fifampiresahana. Izay ny fanazavana nomen'ny filohan'ny syndikan'ny piasan'ny faditserana tamin'ny ity androany ity. Michela Renardzon. Ray volana latsaka izay no fe-potoana nomen'ny piasan'ny faditserana ao an'ny fitondrana hamahana ny olan'izy ireo hamalina ny fitakian'izy ireo. Efatrandro mialohan'ny fe-potoana farany izany hoe ny 17 Jona tsy mbola misy ny marimaritra iraisana mandeha ny fifampiresahana saingy tsy mbola misy ny vahaolana atolotry ny fanjakana. Mitanatra eto ny fikasana itokana manomboka ny talata izao raha ny antso an-taribiana atao tamin'ny filohan'ny syndikan'ny piasa. Pour le moment aloha mbola tsy tonga amin'ny 27 tika zao fa miandry Chine zany zay miandry an'le vahaolana jusqu'à hatramin'ny 26 zay le tinay dia mbola miandry an'izay zany zay na zany na tsy zany ara makomana amin'ny grève izahay raha ohatra ka tsy mahafa-po le valany zany fa dia miandry aloha zany. Efa misy ny fifanantonana ary tena mbola anatin'ny fifanantonana mihitsy zao. Manapatondra amin'le daty zany. Fa misy fifanantonana zany amin'izao misy entre naisy ny ministera. Mbola tsy afaka tenenina hoe inona moa le izy na inona hoe mahafa-po sa tsy mahafa-po fa izay araka ny teneniko izay hoe miandry an'le daty hatramin'ny fify zany zay ahafahana mijery an'le tombana hoe tena mahafa-po zay le offre omen'ny ministera sa tsy mahafa-po. Ny talata izao araka ny voalazan'ireo piasa efa iray volana izao hitokana ireo piasa ny faditseranana tsy ny eto Antananarivo ihany fa manerana ny Madagasikara. Tsy ahivana fa vola mandina ny 10 miliara ariary ny fatiantoka amin'ny fitokonana ny faditseranana ao anatin'ny 2 andro izany hoe 10 miliara ariary ao anatin'ny 1 andro. Ny tsy fandoavana ny tamin'ny karaman'izy ireo nanomboka ny taona 2012 sy ny fanoloana ny fomba fikajiana izay tamin'ny karamizay ireo no antony fitakiana. Ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny foara ho an'ny tantsaha ao amin'ny commune Masindray. Kaetan Mandriatsilavo. Tsy maintsy miainga eny fotony ny fametrahana fotodrafitrasa raha tiana ny ampandroso. Fotodrafitrasa mamaly ny filàny vahoaka amin'ny fiainana andavanandro sy ny asa famokarana. Manentana ny mponina ity sy hanaja ireo asa vita izany, manainga azy ireo ihany koa andray anjara amin'ny fampandrosoana. Zavatra atao eto amin'ny commune dia tena fototra mihitsy zany hoe manomboka any amin'ny fitomboana tanàna mihitsy zany zavatra rahana amin'ny mpamatsy voalohany amizao zany hoe fametrahana ny lalana izay tokony ho valo metatra ny route provinciale zany ny lakan-drano amin'ny sisiny dia amin'ny plan andehanan'ny tuyau ana rano amatsinan'ny rano fotsy madio sy ny poteau ametrahana amin'ny film. Zay zany fa tena zava-dehibe apetraka zay zany hoe karazana manomboka hatramin'ny voalohany mihitsy zany ary mampianatra an'ireo vahoaka hoe ny varotana amoron-dalana, ny trano tsara adalàna sy ny ohatran'izay dia anisany navohitra daholo tamin'ity androany ity. Rehefa vita ny fotodrafitrasa fototra vao miroso amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny mponina. Ohatra amin'izany ny fahasalamana sy ny fampianarana ary ny fampiofanana. Ho an'ny eto amin'ny commune Masindray manokana ohatra, taoriny ny fanamboaran-dalana sy ny fametrahana ny tsena ary ireo fotodrafitrasa manampy ny tantsaha mpamokatra.
niroso tamin'ny fananganana centre de formation professionnelle ny tompona andraikitra. Misy filière maromaro ny natomboka androany dia ny resaka mécanique écologique amin'ny fiteny anazy, zany hoe tsy mampiasa solika mihitsy zany zay zavatra rehetra amboarinao sady formation izy io no création zany hoe mamorona zany le mpianatra ao. Manana hitanareo tamin'ny sary teo misy bisikileta 7 zay nomeny repère ambonantoka dia manamboatra borety sarety moderne ny eritreretina inazy zany hoe sarety tsy manimba lalana reo karazana borety hoentina amin'ny bisikileta mitatitra entana ao koa ny cyclopousse mitatitra olona zay zany tena tandrona amin'izy io. Androany nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny foire izay aharitra efatrandro amin'ny commune na Masindray. Ho fanodinana ny tsena izay efa najoro tamin'ny taona lasa ny tanjona hoy ny ben'ny tanàna. Nisy ihany koa ny fitokanana ny école informatique ho an'ireo tanora ary etsika ara-pahasalamana maro samihafa ho an'ny adivava sy ny nify, ny sofina ary koa ny didipoitra faobe. Etsika izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena. Taorian'ny audit izay nahitana fandaniana 700 isan-jato tsy voamarina teny anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, laza ny minisitra tompona andraikitra tamin'ny ity androany ity fatrangany seho tamin'ny taona 2012 izany. Narindra rendrany manana. Efa nisy ny fametrahana rafitra izay ialana amin'ny fandaniana tsy voamarina izay mifandray amin'ny tetikasa entina natanterahany ireo vaksiny faobe raha nambaran'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka. Tatra izay niseho tamin'ny taona 2012 izany raha ny fanazavany hatrany. Voatsikady ny fandraisana fipetra-tara loatra izany raha efa tsikaritra ireo fandaniana miompapana niseho teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Ritereny tamin'ny 2013-2014 nisy problème tsy mampanina fa lazaina aminareo fa io zany voaka ny audit izay ataon'ny Gavio mazava be ilay izy raha misy tena mila manatona manokana nareo dia zay tsy matahotra famarinana zany. Io zany dia amin'izao fotoana ary zay mihitsy taloha zany tsisy tena hoe structure iarovana ny ataontsika hoe fanjakana be goavana ohatr'izao. Fa amin'izao fotoana izao zany ny ministère fahasalamana dia misy an'ilay ataonay hoe unité de coordination des projets. Zany hoe izao zany dia tena areo daholo ny mpiara-monina antoka. Matoa reny niseho dia tsy mifandrindra tsara ny fiaraha-miasa mpiara-monina antoka sy ny ministère fahasalamana. Amin'izao fotoana izao dia tena tafaray tanteraka. Samy ao anatiny ao samy manao gestion ilay izy tsy miverina intsony ireny tompoklasy. Tao aorian'ny audit raha isan-jato ny asa tokony ho tanterahana monja no voamarina. Eo amin'ny 720 isan-jato indray no mampiaya ary 70 isan-jato ny ireo fandaniana tsy voamarina avokoa. Vokany takin'ny Gavi Alliance ny famerenana ireo fandaniana tsy voamarina ireo amin'ny fanjakana ankehitriny. Vokatry ny tsy fahaiza-mitantana sy ny tsy fisian'ny mangarahara eto amin'ny firenena no antony fanefana fandaniana amin'ny mpiara-miombinantoka tahaka izao. Roa mizaza arivo no tratran'ny mivady tongotra raha ny eto Madagasikara ny resahana lafo ny fitsaboana azy raha tsy misy ny fanampiana samihafa. Tokony isy anefa ny fitsaboana izay mialohan'ny fahatelo taona ny zaza. Fanadiny Mikael Ramalola. Raha ny fanadidin'ireo manam-pahaizana momba ity fahasembanana ity dia roa amin'ny zaza arivo no voan'ny mivady tongotra ho an'ny Madagasikara. Fahasembanana hatrany Akibo ity tranga ity ary raha ny fikarohana nataon'ireo mpikaroka manam-pahaizana hatrany dia tsy mbola fantatra mazava ny antony mivady tongotra. Ny tapon'ny tongotra no mandeha amin'ny tany ho an'ireo misy io fahasembanana io. Goavana ny fiatraikany eny anivon'ny fiarahamonina raha ny fanazavana. Raha ohatra zany ka tsy voatsabo ilay ataontsika hoe mivady tongotra io dia entin'ilay zaza mialehibe iny ary lasa miteraka fahasembanana aminazy mihitsy zany tsy ahafahany mandray andraikitra feno amin'ny fiainany rehetra satria na mandeha ary izy sahirana ary marary manaintena anazy iny ary somary lasa tsy dia tia mandray andraikitra na ny mandeha ary izy zany dia sahirana dia miteraka fiantraikany izay tsy izy trano zoany amin'ny ankapobeny na ny zo hianatra na ny hoe zo hiasa rehefa andeha hitady asa izy dia nitongotra iny no apetraky ny olona rehefa avy eo hoe sakana tsy ahafahany manao ny asany. Misy ny fitsaboana ary dia nilatsaky ny 3 taona ny ankizy voanio tokony atao ny fitsaboana mba hanamora izany. Atao plâtre aloha zany le zaza eo amin'ny 7 na 9 herinandro eo. Vita zay dia misy zavatra tatahana kely eo amin'ny ato tongony eo dia vita zay dia
mitondra an'ilay ataontsika hoe atel izy misy kirako sy vy apetraka zany mitazona mahitsy ny tongony dia iny somary tena elaela zany fitondrany an'iny atel iny zay manitsy ny tongony mba hiverina tsara araky ny tokony ho izy zany le tongotra fa amin'ny ankapobeny zany matetika eo amin'ny herintaona sy tapana 2 taona eo zany no faharetany fitsaboana. Misy eo amin'ny endrika maro ny mivady tongotra na ny piebo raha ny fanazavana trany nankalazaina omaly kosa ny andro maneran-tany ny mivady tongotra ho antsika eto Madagasikara izay niarahana tamin'ireo solo tena maro tamin'ireo toerana mitaiza sy mampianatra olona manana fahasembanana sy ny fikambanana tsy miankina maro samihafa. Mitohy hatramin'ny 17 volana Jona ho avy izao ny fahafahana manoratra anarana ny carte SIM Telma eto amin'ny tsika hofoanana kosa ao aorianan'io ny laharana ho an'ny izay tsy misoratra anarana fanadidiny miantarandriana io. Eline Bregera no voasarika tamin'ireo mpanjifa Telma voasoratra anarana taorian'ny fampelezana nataon'ny Telma mikasika ny tokony hanoratana ny carte SIM amin'ny anarana ny mpampiasa rehetra. Fiara iray no fahanomezana azony. Isaotra ny Telma engany mba hateza orinasa Telma io. Etsakilany amin'ny 17 volana Jona ho avy izao no hifarana ny fahafahan'ny mpanjifa Telma manao izay fanoratana ny carte SIM amin'ny anaran'izay ho foana ho azy izay tsy misoratra anarana raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra. Comme vous le savez, depuis un peu plus d'un an maintenant, le groupe Telma araka ny fahafantatrareo efa herintaona teo izay no nanentana ny mpanjifa hanoratra ny carte SIM amin'ny anarana izahay. Nisy ity tombola ity nentina amporisihana ny rehetra hanao izay fisoratana amin'ny anarana izay. I Ramatoa Eliane avy any Morondava no nahazo ny fanomezana fiara iray tao aorian'ny fisarihana. Nisy ihany koa ny finday no zaraina. Efa mpanjifa tato aminay izy nanomboka ny volana martsa 17 s'est trouvé être Madame Eline quand elle est devenue cliente chez nous en mars 2013. Iantra ny Irina no nahazo ilay fanomezana finday tao aorian'izay tombola izay hatrany. Tonga ao amin'ny dingana faharoa ny Discovery Mix Contest izay karakarain'ny Cool TV FM mpifaninana valo tamin'ireo 12 tafiakatra no hifaninana mandritry ny 2 andro izay hivantana amin'ny Cool FM. Fanadiny Mikael Ramalona. Mpifaninana valo tamin'ireo 12 tafiakatra tamin'ny dingana faharoa ny Discovery Mix Contest no hifaninana androany sy rahampitso amin'izao herinandro faharoa ny fifananana izao. Fanaovana DJ mivantana amin'ny Cool FM 720 teboka valo no atao. Tafiditra amin'ny herinandro faharoa amin'ny dingana faharoa ny Discovery Mix Contest andraytsika eto amin'ny Cool FM 88.8 sy FM.cool.mg ary ihany koa eto amin'ny Cool TV mazava ho azy. Zaraintsika anankiroa izay phase 2 ny Discovery azy satria maro dia maro ireo mpandray anjara satria dia 12 be izao no tafakatra tao anatin'izay phase 2 izay dia tsy maintsy nizaraina anankiroa ilay izy natao valivalo zany mazava ho azy. Ny herinandro faharoa dia manomboka androany alakamisy faharoa amby 20 Jona ary ny rapitso zoma fa 13 Jona zay dia mitovy amin'ny zavatra nitranga tamin'ny herinandro ihany zany tonga aty manao mixa 15 minutes en direct ny candidat Miss DJ tiany koa mandray anjara ao mahafinaritra be. Araka ny mahafifanana ny hetsika dia afapo ireo mpandray anjara sy ho an'ireo tafiakatra amin'ny dingana manaraka ny loka amin'izany ho hiatrany ny fanazavana. Ny loka efa mandeha anaty sary sy famantarana any hoe gros lot izay hoe ataontsika hoe endrika fiara-miasa amin'ireo izay efa matianina amin'ny sehatra ny fikosehana kapila eto amin'ny tanàna eto Madagasikara zany. Misy ihany koa ny loka izay tena ninina mihitsy ny mbola tsy niteny azy ity satria dia ho atao surprise ilay loka anankiray fa ny efa azo lazaina zany dia misy ny fiara-miasa na ny eto amin'ny Cool TV FM miaraka amin'ireo DJ izay nandray anjara moa zany mazava ho azy miaraka amin'ilay lot surprise ilay loka lehibe. Nivantana tamin'ny Cool FM tamin'ny 9:00 teo ny fifanan'ny Discovery Mix Contest dingana faharoa andro faharoa ary toy rahampitso amin'ny 9:00 izany izay mivantana trany ary aharitra ora iray. Ho an'ireo izay tsy naharaka ny 2 andro ny fifananana kosa dia isy ny famerenana amin'ny Cool FM 720 teboka valo isaky ny amin'ny 9:00 ary amin'ny Cool TV amin'ny 1:10 alina.
Ny fa efatra amby roapolo ny volana izao nankalazana ny alamady ho an'ny zanatranavaly tsy mitovy amin'ny calendrier grégoriana ny fanandro raha ny fanisan'andro azafady raha ny fanazavana azo isy araka izany ny fankalazana izany fanadiny Mikael Ramanlahatra. Tapaka nandritra ny fivoriam-be nataon'ireo filohan'andrina ampanjaka ny tangalamena natao farany teo fa taom-baovao malagasy no iantsona ny fankalazana raha tokany ny malagasy rehetra no manatanteraka izany. Taom-baovao eto Imerina kosa no ataon'ireo zanadranavalina izay tazoman'izy ireo ny fombany. Tapaka tamin'ny fotoana io ihany koa ny fankalazana ataon'ny tsirairay ho ny filohan'ny zanadranavalina. Dia hoe manomboka izao zany aloha dia atao hoe taom-baovao eto Imerina ny taom-baovao izay ankalazaina manomboka amin'ny 420 ny volana Jona izao. Io daty io dia mifanaraka amin'ny fanisan'andro ny Rahalambo sy Abiba. Raha miainga amin'ny Rahalambo tsika dia io taona io zao no ataontsika hoe fa 3,700. Raha araka ny kalendara hoe amin'izao fotoana zao 720 ny taona amin'ny grégoriana dia izy kosa 3,700 taona no ankalazana ny taom-baovao malagasy alamady io. Tsy mifanaraka amin'ny calendrier grégoriana izay 5,700 andro ny fanisana malagasy, miisa 4,500 ny andro ho an'ny taona malagasy. Izany hoe latsaka 20 andro mihoatra ny tandrefana. Dia izay elanelany 20 andro zay no mahatonga ny taom-baovao ny Imerina ny taom-baovao ny malagasy taloha na nankalazana azy dia misonitra 20 andro isa-taona. Raha tsy amin'ny anareo fotsiny hoe inona avy ary zany tamin'ny 420 dia tamin'ny 720 Jolay ny alamady, tamin'ny 520 9 Jolay ny alamady, 9 5 Jolay ny alamady. Raha ny sorana 20 andro zany dia 420 Jona ho avy zao ny alamady tsinana ny volana amin'ny 10 mora maraina sy 2:30 minitra amin'ny sabotsy zao. Nolvana tamin'ny Abiba sy Rahalambo izany rehetra izany ho iatrany ny fanazavana. Ny 420 ny volana Jona izao no ankalazany ny zanadranavalina ny taom-baovao eto Imerina na ny alamady eny Anosy-Manjaka. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia nanomboka androany ary toy hatramin'ny 5 ny volana Jona izao eny amin'ny kianja mitafina Korondrano ny fiadiana tompon-dakan'i Madagasikara taranja basketball lalaovina olona 3 fanodinta lehilahy Ratondrarson. Miditra amin'ny andiany faharoa amin'izao fotoana izao ny fifaninanana karakarainy eo anivon'ny federaciona malagasy ny taranja basket tanterahiny eny amin'ny kianja mitafina Korondrano nanomboka androany. Ary toy hatramin'ny asabotsy izao nozaraina osikajy 4 ireo mpifaninana mandray anjara, miisa 14 ireo ekipa open eo amin'ny sokajy lehilahy raha 12 kosa ny eo amin'ny sokajy vehivavy. Nisy ihany koa tamin'ity andiany ity ny fandraisana anjaran'ireo ankizy latsaky ny 12 taona sy 12 taona izay hanomboka raha ampitso. Kianja 10 miaraka izany no nandraisana izany fifaninanana izany, 2 any ivelany ary 3 kosa ny ao anatiny. Nahitana fiakarany isan'ireo mpandray anjara tamin'ity andiany ity raha nampitahaina tamin'ny andiany voalohany raha ny voalazan'ireo mpikarakara. Tamin'ity andro voalohany ity nisongadina nandritran'ireo fionana rehetra ny fandimby ny ekipa ny ASC Beboeny tompony anaram-boninahitra farany izay ahitana ny Bill, Ricky, Jess ary Eli. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia napoaka ny vondrona islamika omalin'ny moské lehibe iray tao Irak. Ireo jihadista ny tompon'antoka tamin'izany ho ny gouvernementa irakiana. Fanadina amin'ny France 24. Ravany bomba ny moské Al-Nouri de Mossoul ny alarobia teo. Ity toerana ity izay nanaovan'ny lehibe ny vondrona islamika Aboubakar Al-Baghdadi fanambarana ny amin'ny fijoroan'ny kalifa ny taona 420. Moské izay niorina tamin'ny taonjato faha 12. Namafisy ny tafika irakiana fa ny fanjakana islamika ny tompon'antoka tamin'ity asa fampirorona ity. Mandiso izany kosa ny vondrona mpampiororo ary milaza fa ny tafika anabakabaka amerikana no nanapoaka ity moské ity. Taratry ny fahalemena sy ny faharesen'ny fanjakana islamika ny fanimbana ity moské ity izay manana ny lanjany hoy ny prime ministre irakiana Haidar Al-Abadi tao amin'ny tranokalany. Raha ny fantatra ny alin'ny alarobia teo no nikasan'ny tafika irakiana hakana ity moské ity no izao nipoaka izao. Nambaran'ireo mpampandry tany any Irak fa aleon'ny vondrona islamika rava ity moské ity toy izay ho lasan'ny fahavalo antony nanapohan'izy ireo izany.
mienjandro ny tady amin'izao fotoana izao eo amin'ny andaniny sy ny ankilany mitoy hatrany ny fanafiana ary efa voadidina ireo mpampiororo raha nambaran'ny lehibe ny tafika irakianina alohan'ny sarahana daverina aminao ireo vaovao songadina tamin'ity alina ity narirarira nandritry ny ora roa mahery ny mpanao gazety tamin'ity androany ity mialohan'ny nitondran'ny ministera ny fitsarana azy ireo ho an'ny manjakandrinina fanilika daholo ireo tompona ndraikitra tamin'izany telo taona mahery aty aoriana tsy mbola tafatsangana ny haute cour de justice fitsarana izay any afaka mitsara ny mpitondra manoloana ny tsy fanarahan-dalàna ary farany moa dia itokona ny mpiasan'ny faditseranana aorinany 4 jona raha tsy voavany olan'izy ireo tsy mbola misy ny marimaritra iraisana atreto dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity sorananao manaraka izany sorana manokana ihany koa ireo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovao Kolo TV amin'ny alalan'ny FM Toamasina DSTV antsiranana ary TNTV Fianaratsoa soava tsara daholo tompoko Savony manitra Giv nanolotra anao teo ny vaovao. Giv, mandy anao. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Un savoir-faire pour agrémenter vos cocktails. Ny fampalalam-baovao narahinao teo miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Ny vaovao niarahanao tamin'ny couche Malfix. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo. Ny vaovao.